Mazava ho azy zany raha ohatra ka tanatin'ny taona maromaro, anatina 10 taona anie zany iverimberanafo matetika dia misy le rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia kohondriaka le nofo tany satria tsisy neniny eo amboniny amin'ilay fahavaratra fa any hatrany amin'ny tanimbary zany nefa raha nifasika io. Somary ohatrany hoe midirana fatiantoka zany aloha e. Le toerana tokony azahoana an'le vokatra moa zao efa zao tototra mifasika zao. 1975 nisy ny fanalalahana teo amin'le fikapahana ny hazo dia permis de coupe zany dia nanomboka teo zany no niainga le fiombona na amin'ny fahasimbana tsikelikely an'le tontolo iainana. Ka ny hazo potika eo zany zao raha miala vety zany any amin'ny 35 kilometra nefa tsy misy hazo maniry tsony fa dia efa potika tanteraka mihitsy. Tsisy rano zay ne tena mampizaly anay ty e, tsisy rano popy aza anany io maty rano vovo halia maloto avao no aminay henany io lafa avy sanora tena idirana bozaka be agnaty. Ny safira rehefa ho adina le tany dia sy tany azo ambolena intsony fa miharo vato miharo fasika io satria ny tany avy any amin'ny 20 metatra 10 metatra avy any ambany any no miakatra dia tsisy zavatra azo atao afa-tsy izay fambolena azo izay. Dia ny totalany vita tanatin'ny 3 taona io zany manodididina ny 20 hektara eo efa vita voly io. Ezaka ihany zany ataon'ilay miaro azy. Raha misy diso lalana dia tsy maintsy ahitsinay tombotsoa hitambarana zany le izy fa tsy tombotsoan'olo ray ihany. Fa zay teknika zay zany tezaina mihitsy ny olona misy tokony isy teknisianina zany omeny fanjakana taizan'izay amin'ny olona mba tsy andrasangava eto amin'ny hoe aiza misy fanampiana na aiza misy ohatr' zao ka ho tany soa sa iverina amin'ny hoe nosy maitso indray Madagasikara. Ny fandraisana andraikitry ny tsirairay eo amin'ny sehatra misy azy avy no azahoantsika vokatra mahomby ka ananana taranaka faramandimby. Loharanokarena dia ny tany izany. Izay no nahatonga antsika nanatotosa androany ity horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe ny taniko lovan'ny taranaka.